anao ny aditika maray aman-dreny aho fa izy ny tompony teny farany. Inganeka tsy any mba fifandraisanareo fotsiny zany. Fa seko mila miomana zay ahafahanareo miona am-pilaminana ny tena zava-dehibe fa iseny tena hiatrikady. Raha zay moa zany zava-misy inona moa zany ny azoko atao efa dia tsy manino zany. Fa zany eo ihany fa tanipetrahako zao problème. Fa ahoana ke? Ka vadin'ny tolotra tsy maintsy hitady anahy dia raha anaty lohan'ny tolotra koa tsy haiko. Andray dia ahoana ke izany? Aiza zany ndriny hipetraka? Sao dia mba tokony hoe mijanona aminareo aloha zaho mandra-paha fotsiny. Ka ny olana zao mamafara tsy anaiky an'izany mihitsy. Fa maninona? Aleoloky fampiresahana zany niresaka tsara mamy izay dia hita eo. Dia azo atao ela fa zange teo fa saika andeha. Kalma aloha ndry e. Legleo malakilaky alongany zany. Any. Fa ny tena faniriako zao dia mba ohatran'ny fitiavako an'lahy ny itiavan'lana. Faiza miantso anao? Mpandeka aman-tanàna any. Zao tsika malalaka tsara dia sady betsaka koa ny toerana azo andehanantsika. Dia zao mba telo Ka satroko mihitsy io zany dia amin'izay fa za tsy niomana amin'ilay izy. elahy koa fa maninona? Nananakory nanakory nandeha nanaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itety kampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amy fiaragna aminao na umorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zigny bebe falandate ko fankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika ko mifampatohy. Ka io zao bandekama koa matoa mibiby izy dia misy problème zany dia tsy maintsy makany izy. Dia tsy afaka zany alahy? Hitako mety zao hoe ateriko aloha anao dia manaraka atsika manao programme dia manao misimisy kokoa. Any? Aoka zao. Tsy maninona. Zao amboary tsara amin'ny programme an'lahy dia miaraka tsika dia amin'izay tsisy manelingelina.
dia hoana dia fa ela be nanto fa manina izany tsy mandray telefona mihitsy voatsindry ilay izy dia tapaka koa dia tsy mba afaka namerina ny antso mihitsy sa sahirana be ka efa haiko hoe ianao aty tonga dia nandeha teo zaho zao hoany dongizina rery teto fotsiny safady ma ana za nge manaiky foana e fa manaraka tsy manaiky tsony a dia hoana sady ny lahy zany a dia manaraka an'izay tiako ela androany dahoara androsa fandry izao no miresaka mama fa ahoana ka zaiko izany eny hoe mampisalasala anahy e haiko tsara raha mama za zao a tsy azo rary mihitsy raha izany no miresaka anazy an'izany fa fieritreretandriana azy iny zany dia tena hoe fovato mihitsy aleo aky mitandrina misoroka tsy solana kizy zany a fa ny décision raisiny tia kaky izao ny ohatra mbola mampalasa saina anahy ny amin'inona ke momba n'ilay zazakely izy reka ohatra ny tsy miasa saina amin'izany akory aiza koa e zana ny ane iny ny amaly fato zao foana ny ao an-tsainy mino andry ka raha zany tsy vao maiko rotana daholo tsika mianakavy hitandry za ngena tonga na tsy nandaha mihitsy vao niangavy izy hoe hipetraka ny aminareo e fa ono a sao dia mba mety raha ny amindriso no mipetraka za miasa foana tena tsy tamana koa izy fa hoana izy no tsy ho tamana efa lalina ny eny rano e sady nga izy manatsafidy tsony sady ny olana za mipetraka amin'ny tantinanay fa raha ny velany koa nefa izy a sarotra ki ny fe azy a tena marina aloha izany fa raha mba mety mamanareo dia mba anjarandry zany migery anazy gérer koa ahoana aiza koa ny apety an'izany nga izy zazakely tsony tsy hitako izay atao zao hoe no avin-janana zany zao no tokony eritreretiny a fa tsy ndeha amboly problème hafa koa izay aloha dia marina e fa ny anazavan'izany aminazy koa neke tena sarotra e indry ihany no toetra ninona matsiky izy rehefa tsy ova amin'iny toetra n'iny sy reny problème be dia be nahazo azy ireny izy a tsy miova tsony tsy haiko tsony tena vaky akiny lohako a dia tsy nasy mamanao resaka tsony problème anao tamin'iny afaka anao inona io tsony moa izy tao serio koa fa natahotra ainy aloha za tamin'iny e ka zany hoe fa nitenanao aloha resako aminazy fa anao tsy nety inao koa efa nilaminy fa tsy ora tena serio fa tsy hamitaka anay ianao za tsy hamitaka anao zany fa tsika fotsiny mila mifankalala tsara aloha fa inona moa ny afenko anao na reny problème ako reny ary manteneniko anao daholo eny ny ao am-ponao ny tiako ho fantatra fa hoy tiako ho fantatra hoe atraiza ny tena fitiavanao anao fa ino mahatonga anao mitenen'izany ka za io efa décidé aza fenina amiko mbola manana fisalasalana ianao ka za mieritreritra hoe ohatra ny hoe manarary ohatra be anao zany za fa maninona ka lasa le problème indray ny mampifamatitra atsika io
Dia va izay izany fandaharanako. Fa mila mandinika tsara ihany atsika na dia zany. Inona zao moa no tokony ho dinihany io na mamanay hariva mahafantatra. Raha ny tena tiako ary izao dia tokony efa rosa mitingana manaraka tsika. Sao dia lasa loha loatra kosa zany eritreritranao zany. Tsy haiko hoe za ve ny adala fa tiako vanatra amin'ny problemako mba hatateraka ny nofinofiko. Fa nga mbola misy problema fanao. Ka izay ny akako tokoteny izaoko satria tsy mora ny ady atrehako. Allô? Madame Vera? Mopira ainka. Salama ianao? Ona? Mba afaka mitsirika kely aty ve ianao azafady? Raha mety azafady indrindra. Rehefa ty fampiresaka tsara e. Fa aiza ianao zao? Ay, miala tsiny re nalengelina madame Vera. Dia misaotra ny loha re. Ho avy eo zany sy izy mila mivonona tsara sy Dokary. Fa tiako tenena fotsiny raha possible dia mba ady any zany resaka. Tsy manina izy fa afaka fampiresaka tsara nareo amizay. Saotra mabera. Apiditra devoly ato zany. Moa mamafara izaza jereny. Dalany ny azy. Misy farany ingeo any dika. Efa zavatra hafa re zao mama. Diza zao zany ndray izany zany. Izy no tokony handray andraikitra fa tsy ny olona nomeny fahasahiranana. Ary zareo arane niady. Hitandry amin'izany manaonao foana mihitsy ilay namanareo. Fa angamo zany tsy manany tranony. Ka tsy afaka miverina antsony izy. Fa maninona? Ka le vadin'le olona miaraka aminazy hony efa miandry anazy fotsiny ko. Zany izy. Zany ve no alainy relona tahaka atao trano? Efa neky ny adosony kosa nge izy mamafara e. Raha anarany azy amin'izao situation an'izao tsika dia hampamoy fo anazy koa zany. Mamo, sady izay sy ny orany tsy hijery anazy fotsiny amin'izao e. Tsy maintsy manitsy anazy zay. Dia ahoana ki zany zao? Dia indry zany miantoka raha manakorotana amin'ny fiainanay ato iny. Efa mifampiresaka inge zay e. Mahalala ny tokony ataony izy. Dia ahoana zany rirela? Mama ihany io. Zao ary noho io zazo io nandeferako. Fa raha manangatra ato iny tsisy ho adalainy eo. Lasa izy. Saotra betsaka mamafara. Sady tsy vitan'izany fa mbola ho azavaina aminy koa zany rehefa tonga eo izy valao avy eo. Nanaty toka kosa ianao Ka efa hododina moa amin'izany vaovao lazainao zaniko. ny marina momba anareo somary eo ny tiako fantatra. Na tsy nilazainao aza ny tantarainy tamiko teto ny marina rehetra. Momba ny nahafatesa ny vadiko. Za victime mandray ary teno
mahatsiaro sahiranako. Fa ahoana? Manenjika amin'ny fiarahamonina amin'ny fitadiavaka amin'ny maro eo anazavan'izany. Ka ny vava amin'ny fiarahamonina ve moa ho hitanao? Fa tsy zany koa nge ny tena antony nilidavako anao aty. Fa ahoana? Ny fiarahanareo somary eo tamin'ireny farany ireny. Izy ny tena izany? Na tsy nanambara tamiko ny marina renao dia no tantarainy amiko dia tsy prieny daholo ny marina rehetra. Eny, zavatra efa taloha izany. Samy diso na zana izy. Ka mbola mitana lolo-po aminy izany ianao? Sanatry izany. Zao mantsy ny fanahiny mareo dia ny fanenjehanao azy. Ny amin'inona? Tsy en sécurité mihitsy izy zao mandalo eto amin'izao fotoana izao. Problème izany fa tsy avy amiko. Oviana moa izy mivezivezy taty mbola tsy nandalo tany amiko hatramin'izao. Eny e, fa afaka mifampiresaka tsara nareo raha ohatra mihaona. Tsy olan'izany. Izay indrindra raha nitadiaviko. Andraso ary aloha. Mandroso sia. Manao ianao? Zao hitanao zao. Tsy haiko hoe inona vaovao entinao. Avirako aloha nareo dia masotoa. Andraso aloha mapera. Aleo zay hitady toerana hafa iresahana. Miakina aminareo inka. Eny. Rehefa zay mampalazilazoko anazy dia tsy manina. Dia anjaranareo ny sisa fa vita ny ditiko. Misaotra anao mapera. Azafady, salama. Salama, ahoana anao zay? Hitanao misy olona ovangiko izay ato fa tsy tadidiko ny chambre misy anazy. Faniditra oviana? Oviana marina moa izy niditra taty. Fa tika ny anarany, tika. Ie, marary sabonareo ao izy. Tsaratsara angamba ianao manantona ny dokotera fa izy zao no tena mahay an'izay. Atsy izy? Ie. Mankasitraka tompoko. Koza moa zany tsika ty. Ka moa tsy hoana an-trano? Aleo hoe ty andalana any miresaka. Tsy dia mba any raha ny tokony mety. Fa manana resaka betsaka resahana amiko nga ianao. Eny e, miankina amin'izay ambaranao eo ihany. Ina no lazaiko. Matoa fotsiny mon père nampiantso anahy dia misy resaka nampitainao zany taminy. Dia tsy haiko hoe inona. Tsisy afa-tsy hoe momba ny fanenjehana ato an-taonany eto. Zavatra resako taminy. Dia izany ilay izay efa manenjika anao. Zavatra efa baribary zany. Baribary be zany hoe marina ilay izy dia tsy azoko ina mbola tsy anakenao an'izany. Izay zany. Mahagaga anao hoe fina ny antony nandosiranao. Normal be ny raha izay ny andresan'ny olona azy. Vera, tsy maintsy nandeha za. Taoko fantatra tsara ny tantarantsika. Za aloha aza resahana izany taloha izany ka.
maty nisy nitifitra ny vadinao vera dia afomba hoana moa zany tsy eritreretan'olona hoe zany namono azy ka izay tsy fanananao confiance tamiko izay mihitsy ny olako tsy afenko anao aloha tsy mino anao taorianan'io matolo hoe tena mahagaga ana mihitsy maninona fanaraka tsara tsika tsy anao tamin'le mbola niaraka hoe mitazonana tsiambaratelo fa noho nyle tsy nanaraka sitraponao ntsony a dia mivadianao amin'ny farany zao kosa aloha le izy mario hafa ny tokantrano dia hafa ny kisipasipa tenao hoe zany mahasamy teny amiko fa tena tia mivadinao zao nolazaiko andre efa nanahirana be ny tsabo azy tata sady nisy nifanarana izy le namany karakara azy iny ka tena miala tsy nilely amindre namany ny karakara azy tolotra ny anaran'izany dokotera nga fantatrao izy ie vadiny a izy ary tsy niteny tamiko hoe manambadiko tsy haiko aloha zay rezany taminao fa vokatry ny adalany daholo zao problème rehetrarehetra izao andraso aloha ohatrany tsy mahazava amiko mihitsy zany hitanao adiny daholo ny tokantranonay vao niaraka tamin'io vehivavy io izy za moa zany efa niteny anazy foana efa nananatra anazy fa tsy raha iny mihitsy a dia vitany zany nandainga tamiko tsy afeniko anao fa tsy natohatra ny atezerako koa dokotera tsy voafehako tsony ny fihetsiko dia anao zany namono an'ity ka tena tsy faneniko le izy dokotera tena tsy faneniko izay ary no akanezako aty aminao zao fa te hifona aminazy a tena saika zava-doza ny vitanao raha tsy voatsabo aingana teo ny zanak'olona iny mafy nge dokotera nanaovany tolotra anahy tena mafy raha ianao ary ny teo amin'ny toerako mba inona nataonao za moa ve dia hiditra amin'ny raharaha tokantranonareo e fa raha marina daholo ny zavatra nyteneninao teo a dia tena tantara mbola ho lavana ianareo tena tsisy tokony handingako anao amin'izany dokotera fa tena marina izany nazako ary ny lasa miasa saina ve amin'le izy zao ary manina raha mba entina ho any a dia anjarako ny sisa izy ary zao tsy atoko izay zany le olana lazainao tsy zay fa ahoana moa zany tena grave be le zavatra natao mivadinao nareo mivady mihitsy moa zany izy amintsika zany zao ny tena tsy matana secret mampera mihitsy ary ny teny ananao hoe miaraka tsika vera efa niala ninanao zay tokony ataoko a dia izay ny hitanao fa vahaolana eny e ikeko fa marina rehetra tsy filaza fa kosa mampirako aloha dia itiovan'olon-drehetra izay zany tena zany zao ny tanjonao amin'izao fiverenana zao tena profosina hoe tsy meloko nazako azy fa nahirafidy azany dia mihevitra fa misy idirako no nahafatesa mivadoka izy aloha dia mieritreritra an'izay fa ianao zany nyresaka an'izany taminy tenako anao fa raha tsy nisy famonjena rafidy a
mety efa maty koa ohatr'izay. Izany raha fidy izany hoe efa tsy azo antoka. Fa hoana? Ka izy mihitsy ny ara ny tena mahita tombontsoa voalohany amin'ny hahafatesan'ny Simonko. Angamba fantatro tsara izany satria nareo mifanerasera matetika tamin'ireny. Ny zavatra tsy fantatro dia izao. Izany niretsaka tamin'ny Simon farany talohan'ny nahafatesana. Dia teo nanambarany hoe ny olona tena akaiky azy io hamono anazy io. Dia iza? Io indrindra tsika izao. Mety hoe mpiara-miasa aminazy na hoe olona tena akaiky anazy indrindra. Mario, Bona patron. Ankiloko ny toy an'ity rahaty. Fa iza navita an'izao e? Tsy lavitra fa ray amin'ireo olona akaiky areo ihany. Azafady aloha anao e. Akory dokotera azafady fa misy zavatra ty lazaina anao. Bona patron. Raisina io andraikitra io raha maninmaninina eo e. Iny ry. Mazava be nge izany e. Rehefa tsy ianao dia rafidy. Dia iza koa? Izay olona présente tamin'iny fotoana iny koa. Tsisy afa-tsy ny sécurité ireny nahitana darabaka teo. Izay ny ereranao. Amin'ny mahabiradroany Simon anao dia tokony tsy nisaraka taminy mihitsy ianao. Vera, efa dinonao sady ngany fi-insistenao ny antso anahy tamin'ny rendez-vous-tsika. Teny andarina monjy anao any nare appel. Dia mbola sanao ihany fe milaza fa hoe izany namondy vadinao dia endrikendranao ohatran'ireny iny ireny. Ey, raha izay ny atahoranao dia matokia ianao fa hiaro anao à condition que hoe ahoana? Tsy manelingelina amin'ny fiainana intsony ianao dia Afera classeny amin'iny. Raha ny tena marina tsy tokony ho faty raha misery amin'ny fahafantarako azy. Zany mba malahelo andriny fa tsy hitako izay ataoko raha tsy mazava amiko le resaka. Fa inona nefa ny tianao ho fantatra e? Misteryny'ity tanàny ity mihitsy. Tsika ane zao efa malaza ratsy e. Iza koa ny teny an'izany? Fa tsy mahagaga anao ve mamanareo miteniteny very reny? Taiza koa? Ailika leo any amin'le rano fisotro foana ny olana. Fa eto aloha raha tsy misy voakendakendaka ambany eto zay vao atsy azo saina. Fa olana momba n'aizy tsiora nge resako anao fa tsy resaka samy mizy e. Azafady ary fa taiza moa tsika teo zao ny tapitra. Aleo zany hoany ka. Belatsiny fa zao mazava amiko ny resaka rehetrarehetra. Merci beaucoup docteur fa aleo ngamba zéro courant. Problème inona moa zany tenenao atahoranao dokotera? Zahako nitoranao taty dia mbola responsabilité koa izay mahazo azy ato.
Tsy misy olana ho izany eo izy aminao. Tsisy olana. Zany ary ny tena olana. Fa ahoana? Mitoejazy io. Voilà. Bon, tsy problème zany fa mahazo mandeha docteur. Tena sûr amin'izany ianao? Zay roa ny samby victime dia asakasaka izay eritreritany akany eky. Zay ary fa lamina ma tokony fahendrenareo roa. Ok, docteur. Bana isafidy koa lonjie fa raha ididaliliny ka tsy fampiditra trano e. Fa iza no niteny fa tia nidita e? Karaha reny oeraoerandiny ve tsy efa tena hoe lasa lavitra mihitsy e. Ary le resaka maro eo adiniko. Ahoana ihany ny tena marina? Efa nanao teray fa tampaza mopera odi-tsakonjo ary misy rano eto Ty tena mitonantonana mihitsy. Inona zao ny nale tany? Any sosaka indrindra. Tika ane mahita lalana ambanin'ny tany. Dia ina ho ny teny amin'ny mopera tany? Ary zary miantsoantso ka ilazan'le karla ty manoko resaka ty fotsiny. Mbola mamaha olana madama. Fa misy problème nga? Nareo kosa ho tokony tsiory avy amin'ny manany. Maninona? Le resaka maro zany tia niteneny izany ka. Fa vinareo ny ona? Fa nga nisy ny ona akory e. Olona diso ady resy io. Efa kaikely ny kamble resultat. Jereza ny vavany. Tatasika fotsiny mibetsaka. Nda nataovy ny asanao? Fa efa nanao zay vitako ihany aloha fa ohatrany zay nantenaina rehetra vera ngana mo tsampina daholo. Efa tsisy ilana an'izany intsony izao. Efa ny ony izay. Nareo somary eo ve? Taiza? Mopera na mpiantso anahy ka izy efa niandry tao. Dia ahoana hoy? Presque efa nilamina fa efa mifanaraka izay. Ka izany resaka reo izany mihitsy no tiako ho fantatra. Anay izany. Dia ho ajanona hatreo izany Afera ny dada. Fandry ve anavary eo masony mopera e? Izy mihitsy ary ny andray andraikitra amin'ny fandaminana ny raharako. Tadinina indray. Dia izay zaniko. Fa mbola tsy aiza etoy ihany. Fa misy resaka resako anareo marina. Atsika ato trano? Entre atsika sy maman mihitsy ka. Ça va. Basana laheloko izany anody andry mandrakizay. Sovana antsika roa tokony antso todo. Raha izany raha tsy saina. Vitako mamonjika andry. Dia miomana ndraiky fa hitovy ndraiky savinareo mivady. Fa ianao ty izany dia tena mieritreritra hoe tsy manana fahadisoana kely ohatrin'iny ary. Asa amin'ny avadinao. Fa tsy mbola azana aloha natongavako eto androany. Sady izay fa niomana amin'ny raha maro be. Niomana amin'inona hono ianao? Tonga teo izy. Tsisy farahinana mianaka mihitsy. Ohatra. Fa ianao nga dia mieritreritra hoe ho tompoana.
samy mijinja izay nafafina. Azonao angamba ratrako volana. Azy nalalako izay tianao ampianena amin'izany. Ianao mihitsy izao no tena hoe tsy azoko. Debra koa fa tsy azonao veritra hoe tena tsy ahako. Sao tia ka matoa za tonga eto androany dia mahatsapa tena hoe zany diso. Dia ahoana izany? Tsy haiko. Tsy tokony hisy ran'Andriamanitra ary fehizao nareo. Zaza kipo ka tsy mafantatra an'izany sady tsy mahay mamela io. Za ifanaraka tsika. Fanaraka amin'inona reo zany tsika? Agnano izay angaredina vadinao kely. Anao mandrisena. Alahelo koa afaka. Fa mieritreritra ny an'inona ke zany ianao? Sady tsy anahy izy tsy aminao. Inona tsara? Hifezina ke. Dia amon'olona? Zanga karaha anao. Tamin'ity tamin'ny manan-dalàna. Dia aleo dalàna itsara. Samy fona mortika fa tsy iray tsy kombakomba noho ny amin'izany kosa aloha za. Ay, mana zany fa tsy maintsy gadraiko anareo. Dia misafidy anao na izy. Dia rehefa tsy izay dia namakazaka eto. Efa niteneniko anie ndry tsy mety ho azy zany. Ary sao dia mba miala tokoa sa raha no mety amiko. Tsy mandrara ny fitiavan-dry aho fa eritrereto ny vokany. Ka izay angany tedavako vahaolana hafa e. Fantatry ndry tsara fa tsy miankina amiko zany. Tsy haiko tsonako mamoa. Za koa azany hoe mahatsiaro mijaly e. Ka tsy hitako inona nge manahirana mamoa amin'izany e. Fa akizy avaiza nefa zany? Eto an-tanàna ihany. Dia raha tena tiandry izy dia aza mandisy fanantenana azy aloha. Ka inona raha lazaiko aminy? Raha ny tiany ve tsy efa nakatry amintsika izy? Fitsapahana azy koa ny faharetany. Efa filambaniny raha ohatra izy ka mbola mi-insiste amindry. Ka. Sady fiarovana azy koa zany. Tena zary mamoa voatsapako fa tsisy dikany ihany arena sy ny voninahitra. Okakia. Tena mila mieritreritsika mamoa. Eny akia. Salama ianao? Salama Mario. Ary taisenina tory? Efa nisy toerana mitrandra fidy anaka. Za teto zao efa tena niasa saina mihitsy. Dia ahoana lamina? Lamina ka. Fa ina moa ty isaky anontaniako anao. Ahoana marina moa version very tamin'ny fomba nafaty ambadiny? Zany angamo tena nikaroany sehatra amin'izay. Fa tsy fantatrao ve moa inona ny anjeny zareo anay? Aloha manaiky hoe nisy responsabilité eky any tamin'ireny fotoana ireny. Satria tokony mba teo ihany tamin'ny trangany problème iny. Zay zany ny tena mahatorany se. Sady ny fahavoazany se koa ny tsy niandretra amin'ny farany tamin'ireny zava-niseho tany amin'ny hôpitaly ireny. Ka zany efa mitena anao fa voatery ahy. Mario very ny tokony jerese sa Simon? Dia ahoana ny décision raisiny? Raha tiako lamina hono ny raharaha dia mifanaraka izay hoe tsy fanelingelina intsony. Tena anakay zany se? Inona tsy moa lazaiko azy io? Tsara zany. Tena zao aho vao mino fa mitombina ihany ny ahako hatramin'izay. Ny amin'inona?
Sako ny teny aminao mahitsy fa tena tsy mahatsany sy moa. Fa ino no ty teneniny se? Na ivelo koa raha ne ankona ny teneniko an'izany e. Mamperitreritra azy ny teniny se zany. Ampera tsy afika anao nge fa ny fanenjevelana hatramin'izay nge tsy hoe fitoriana akoriny tsy dia any loatra fa mba ny hoe amontorana amin'izay secret fantatro. Dia inona ary le secret? Fa manao ny ianao zay ato? Tsisy atao andratsona ozy dokotera fa vaovao avano zao no tiako fantatra. Zay navanotozana vitana mono mbola tsy sambara loatra eto fa zay amonjerany ianao ny zava-dehibe. Ka tsy ha sécurité mihitsy a raha tsy tratry olo io. Aza mbola mieritreritra an'izany aloha patron. Mario, zao ary no izy atao secret atsika mianaka ny fahitany se azo zao mandra-pahitany tena marina. Mikery, afaka matoko za anao. Tena zay verseny tena zava-misy. Za raha tena gaga mihitsy fa nahino hoe maty izy. Na izaho koa raha tena tsy afeniko anse fa tena mbola valakitraka mihitsy. Fa ahoana? Raso misy zavatra asehoko azy. Tiny tena mbola manahirana ny saiko hatramin'izao. Sur Simon io? Fampirety vaika mazama. Na maromaro volagno itetika ampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao na homorana mafy na mangidina mamy za tsy ale za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera maty tsisy tohiny tsisy tohiny ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandady ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera maty tsisy tohiny tsisy tohiny